ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaninaranao iarabanantsika tratry ity alakamisy fahavalon'ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio toko fahafito andininy fahaenina aminaran'i Jesoa. Azo omeny ny alika izay masina ary aza atsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoanareo. Fandrahoany hitsaka azy izy dia hifototra ka amiravira anareo. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny testamenta taloha moa sy ny fotom-pampianarana jiosy na ny kolotsaina jiosy dia manondro ny kisoa sy ny alika ho biby maloto. Ary dia biby izay tsy vitany hoe tsy hohanina ny kisoa fa tsy faneraseran'ny olombelona mihitsy aza na ny kisoa na ny alika satria mandoto ary noheverina tsy hoe mandoto ihany fa mitondra fahasimbana ara-panahy mihitsy ary. Dia eto dia hoy Jesoa satria ny filazan-tsaramasina araka ny Matio moa dia nosoratana ho an'ny jiosy kristianina. Izany hoe mahafantatra ny fahaloton'ny kisoa sy ny alika ho faratampony. Izay no mahatonga an'i Jesoa ho nandray ohatra izany kisoa sy alika izany sanatria ho fampitana hafatra hoe aza omena an'ireny ny zavatra masina. Inona no tian'i Jesoa tenenina? Amin'ny andavanandro tsika dia mety misy zavatra tsara zay ny ampelantanantsika. Dia indraindray metsika olona tsara reny zavatra, metsika olona reny zavatra tsara reny dia tsy hain'ilay olona manaja azy. Misy olona omenao zavatra tsara ohatra fa tsy hainy manaja azy fa simbany, potehany na koa tsy asiany heviny, tsy raharah iny. Dia izay ny sary asehony Matio eto hoe misy olona omenao zavatra tsara nefany tsy fantany mahatsara azy. Ary rehefa tsy fantany izay mahatsara azy dia manjary na vingavingainy ilay zavatra na mifototra makany aminao indray izy. Eto dia amin'ny lafiny ara-panahy dia ny dikany voalohany dia izao: io filazantsara toriana io marina fa ao amin'ny saotra masina dia miteny Paoly manao hoe mitoria mandrakariva filazantsara na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ararote ny fotoana hitoriana zany filazantsara zany. Fa eto dia ny filazantsara dia masina, saingy misy olona izay io filazantsara io tsy hoe marina fa toriana ka dia toriana amin'ny olona izay fantatra fa efa hamingavinga ilay filazantsara. Aza mandany andro amina olona izay fantatra fa hamingavinga ilay filazantsara, hamingavinga ny finoanao. Satratsy ohatra atao ohatra hoe misy olona mamo, dia ataontsika hoe mamo izy dia ianao iray mitoro ny filazantsara amin'ny mamo dia tahak'izay mihitsy sanatria ho tsy handray ilay filazantsara mihitsy izy ka izy ara mamo. Dia ary mety hoenao indray aza ampitoriana filazantsara, mitoro ny filazantsara mamo, dia mety hoenao indray aza no ho tevatevainy, ho vingavingainy, ho esoesony, ary mety ho ratrainy mihitsy aza, mety ho simbany mihitsy aza, mety ho arainy baraka mihitsy aza. Zay le hoe marina fa zava-dehibe ny filazantsara, fitoriana filazantsara, saingy izao mahaiza mijery ny contexte, mahaiza mijery ny fotoana sy ny toerana mampety izany. Marina fa asan'ny fanahy masina fitoriana filazantsara, fa ny fanahy masina tsy mampanaonao foana antsika mihitsy, fa mahaiza mifantana, mahaiza mijery, mahaiza mandanjalanja ny toerana, ny fotoana hitoriana zany filazantsara zany. Misy kajin'olona na misy olona zay na misy toerana zay fantatrao zao fa hamingavinga anao, hanimbanao aza, ary ilay zava-masina eny aminao dia manjary tsy mahasoa azy. Ary tsy vitan'ny hoe tsy mahasoa azy fa manjary mifototra aminao izy. Ka mety tentsika aminao dia ahoana moa zany? Fa moa Jesoa tsy niteny hoe izy ny miroala ny fitoriana filazantsara, izy ny mampahavokatra na tsy mampahavokatra an'io. Eny tokoa niteny an'izay Jesoa, ary izay mihitsy no izy. Saingy izao misy andraikitra tsika, misy fantatsika fa tena toerana tsy mety
ndray mantsy mety azo ny avina avim-panavy andeha za andeha akary andeha za akary fa mahaiza mandanjalanja tsara tandremo aza omeny any alika zay masina iza moa lay alika dia tsy sokajin'olona loatra kory sanatry ny vava na toe fa ny hoe tsy sahaza mety ho toerana mety hoza toerana na faritra manokana zay tsy afaka mandray le filazantsara fa miteraka fahasimbana ho an'ilay mpitory raha ohatra ka mitondra le filazantsara izy marina fa ny tompo momba mandrakariva zay fantatsika saingy zao ezo jesoa de mampitandrina tsy tsika ny olana fa sao de nahan'andriamanitra sao de le fahamasinan'andriamanitra no voakitikitika isika mitoro filazantsara tsy hany ny olana itsika efa noman'ny tompo hiaro atsika izy noman'ny tompo fahombatsika izy fa eto izao lay zavatra lay fahamasinan'andriamanitra mihitsy lay fahamasinana lay filazantsara mihitsy manjary voatotoana zay mahatonga ny tompo hoe tandremo tsara ary fa lay zava-masina dia tsy azo entina amy toerana rehetra tsy azo entina amy kafanampo fotsiny zao hoe andeha hitondra nyty arina ary itsika tsy maninony itsika efa vonona am'zany fa izao lay zava-masina dia tokony ho tandremana ny ajany sy ny fahamasinany fa raha jerena amy lafim-penana pratika hafa kosa amy lafiny andavanandro de zao mahaiza koa manome zavatra tsara amin'ny olona sahaza azy mahaiza manolotra zavatra amy fifandraisanao manolona rehefa manome cadeau ianao na manome fanomezana de zao mahaiza mifidy hoe izao no mety am'ty olona ity fandrandray le zavatra mety ho sarobidy mety ho tsy hain'le olona ny mampiasa azy ataovy ohatra hoe mety misy ankizy 5 taona na 20 taona omenao asa tsy fantatro smartphone na ohatra zany de zao ho simbany na ompitehana sanatria ny vava tsy hoe mampita azy amin'ny alika na kisoa sanatria ny vava etra fa te ilaza manao hoe mahaiza mifidy mahaiza mandanjalanja mba tsy fa tsy mety ny hoe manao zavatra tsy tandrify manome zavatra na manolotra zavatra tsy tandrify lay olona le zavatra tsara homaninao de matetika raha tsy hain'le olona izy de manjary simbany tsy vitan'zay ihany fa tsy eo amy lafi ny fanomezana ihany io fa amin'ny andraikitra koa aza mety misy olona omenao andraikitra nefa tsy sahaza lay andraikitra izy tsy sahaza lay toerana izy tsy hoe fara-tsi-pana zany tsy sahaza ilay toerana izy tsy sahaza ilay andraikitra omenao azy izy de manjary mifototra aminao ndray manjary simba izy de simba lay andraikitra rehefa ohatra ka zava-dehibe ny hoe fizarana andraikitra ao anatin'ny fikambanana ao anatin'ny fiarahamonina dia fa misy olona zay ataontsika hoe samy mana ny fahamezam-pahasoavana rehefa tsy sahaza lay olona lay tsy sahazany fahaiza-manaony tsy sahazany ny toetrany tsy sahazany ny maha izy azy ny fahalalany satria samy mana ny fahamezam-pahasoavana kanefa apetraka eo izy na ampanaovina azy de zao manjary simba lay zavatra izy simba le andraikitra simba fa ilana ny fahaizana mandanjalanja zay lesona amy lafin'ny pratika izy hoe mahaiza mandanjalanja mahaiza mametraka olona amy toerana tokony isy azy mahaiza mametraka zavatra amy toerana tokony isy azy mahaiza mametraka hevitra koa amy toerana misy azy mahaiza miteny zavatra amy toerana tokony hitenenana azy zany hoe eto jesoa dia tia ametraka atsika heritreritra sy amakafaka mahafinaritra amin'ny fomba fisainana malagasy ny tolo malagasy zany dia ny tolo malagasy dia resy lahatra fa ny zavatra rehetra de manana ny toerany avokoa ary izay ny mahatonga ny malagasy morana lamina na dia tsy nahafantatra ny filazany tsara izy tany aloha tany de resy lahatra manao hoe tsy misy zavatra mipetrapetraka mitoerana fotsiny zany iriny akoho no mipetraka ao atokantrano iriny tsy mipetraka etsiny simbe etsiny tehina etsiny fatana etsiny fitaovam-pihinanana manana ny toerany avokoa ny zavatra rehetra teo amy tolo malagasy tsy de beve tsy de raha mako amy tokantrano malagasy ianao de tsy betsaka ny fanaka tamin'ny androny tolo tsy betsaka saingy zao tena manana ny toerany tsirairay reo hoe etsiny siny be etsiny tehina etsiny tsi etsiny vilany etsiny mahandro sakafo iriny akora misy mikotrika sy ny tahaka zany iriny angady iriny fanoto tena manana ny toerany tsara mihitsy fa raha mijery ny tokantranotsika kehitriny dia etsika dia tsy milamina
mandeha ho azy amitsika daony hoe riny anina mipetraka iriny anina mipetraka mikorotana tahaka zany ny entolo nefa visy tahaka zany fa manana ny toerany tsy lay fahavitsinina fahabetsahany zava-dehibe fa izao le hoe lay filôzofia ao anatiny de tamy tolo malagasy hoe ny zavatra rehetra de manana ny toerany avokoa ary na olombelona aza ny olombelona de manana ny toerany avokoa tandrify ny haja mamboninahany ny toeran'ny olona dia tandrify ny haja mamboninahitry ny olona rehefa miteny hoe haja mamboninahitra de zao tsy ny olona tsy ny olona manana zany fa ny haja mamboninahitra dia omen'ny olona omen'ny fiarahamonina ary ny haja mamboninahitra omen'ny fiarahamonina iny de tandrify amina toerana anankiray lay toerana zany dia endrika hita maso ny haja mamboninahitra omen'ny olona rehefa miteny hoe haja sy voninahitra tsika de zavatra totsika hoe any an-tsainy zany tsy azo tsapaitanana zany fa ny toerana kosa dia azo tsapaitanana hoe eto no zany dia ny toerana no mamaritra ny haja mamboninahitry ny olona ary dia izay no mahatonga ny hoe ny zavatra rehetra de nanana ny toerany avokoa teo amin'ny tolo malagasy azay mahatonga azy miala tsiny zay no mahatonga ny hoe miala tsiny tsy ny fanalan'ny vava satria ndraindray misy zavatra tsy mipetraka araka ny tokony ho izy misy zavatra tsy tafatsy tsy voalahatra araka ny tokony ho izy satria ny haja mamboninahitry ny olona na ny maizy azy ny tsirairay dia tsy voatery ho fantatra ao avokoa rehefa manasa olona ianao na rehefa metrakoa anao de zao tena na inona olombelona mitafinofo anao tsy ho fantatra ao avokoa ny momba ny olona anankiray zavatra tsy azo vitreretiny zany mety manasa olona ray alina ianao na telonjato anao fa tsy tena fantatra ao avokoa ny haja mamboninahitry ireo olona ireo tsy fantatra ao zay tena maizy azy tanteraka de mety ho diso fametraka azy ianao mety ho diso toerana izy sy ny tahaka zany de zay ny ialana tsiny satria mandrava lay lamina lay ekilibra ao anatin'lay fiarahamonina rehefa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny olona anankiray na ny zavatra anankiray hotsika manao hoe zavatra tena mandeha ho azy amitsika mihitsy ny tiana tenenina am'zany hoe ny zavatra rehetra mitolo malagasy de mipetraka araka ny tokony ho izy ny olona de mandray ny andrakitra tandrify azy tandrify ny fahalalany tandrify ny mahaizy azy ny zavatra de apetraka amin'ny toerana tandrify azy ny fotoana de atomboka amin'ny fotoana zay tokony hanomboany azy zany amin'ny tolo malagasy raha manao fotoangasy ny malagasy tsy hoe tsy manana famantaranandro izy tsy miraharaha ora izy fa malagasy de zao ny fahatongavan'ny olona ny ora zay ny fahatonga zay mahatonga rehefa misy magatabady manao hoe de efa vorodolo ve tsika mianakafy sa mbola misy hafa ny andrasana zany hoe ny olona izay fotoana miivo amin'ny olona izay ny tolo malagasy tsy ny fotoana koro ny zava-dehibe fa ny fahatongavan'ny olona lay olona zany ny tena zava-dehibe zay no ataontsika hoe mahamalagasy ny malagasy miivo amina olona izy miivo amina olo manakajy izy ka rehefa tonga iny olon-dehibe iny na ino olo manakajy iny nahoana zay no antsoina hoe fotoana tsy lay fotoana ifanomezana ny fotoana de raha-pitso maraina raha-pitso folakandro raha-pitso ariva raha-pitso atoandro fa zay raha-pitso atoandro ray de zao adiny roa ny lelan'zay na adiny telo isika zao no maritra azy hoe tara fa raha ny ambanivohitra tsy meritreritra mihitsy izy hoe tara miditra fitaopavana raha-pitso marainy fa raha-pitso maraina io manomboka amin'ny fito maraina raha tonga ny amin'ny raiky amby folo na tonga ny amin'ny sivy de mbola maraina ihany ka raha tonga izy amin'ny fito sasany tsy tara izy tonga izy amin'ny valo sasany tsy mbola meritreritra tara izy tonga izy amin'ny sivy de mbola tsy tara ho satria maraina fa tara kosa izy rehefa tonga lay olon-dehibe ka nanomboka lay fotoana lay olona zany hoe amin'ny tolo malagasy dia lay fahatongavan'ny olona lay fahatongavan'ny olona no tsyona hoe fotoana dia tsy azotsika zany tsika ny antsony hoe fotoana de mametraka famantaranandro ny zavatra rehetra ny tianatenina hatramin'ny tolo malagasy dia nanana ny toerany nanana ny fotoanany ny zavatra rehetra de nanany hoe eto ny fotoam-bambolena eto ny fotoam-pamafazana eto ny fotoana fijinjana eto ny fotoana totsika koa hoe fotoana fikarakarana na fihavana sy ny tahaka zany no zany dia mora amitsika mihitsy ny mahatakatra ny zavatra tahaka tony manao tony tenin'ny Jesosy toy hoe mba mahaiza mametraka olona amin'ny toerana tokony isy azy mahaiza raha manana zavatra tsara ianao misy zavatra tsara de zao aza asio ajany reny aza omena izay tsy sahaza azy ny voninahitra ao
andeha ataoviko ohatra hoe na eo amy fiainana pratikany tanora fotsiny ary dia mahaiza mamantatra ny hajao ny tenanao, hajao ny aja mamboninahitra ao, hajao ny asin'ny mahakristianina anao, hajao ny fahamasina ny fitondrantenanao, aza apetraka ary na matokotoko tahaka zao ka apetraka ary na ny fonao na ny fiainanao na ny vatanao koa aza sanatriny zany dia mila hajainy zany. Zay ny dikany ty teny ty havako amy lafinaram-panazany de zao sarotiny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary efa miteny hoe fahamasinana sika dia tsy Andriamanitra ihany zay fa isika koa de manan'zay fahamasinana zay, ka i fahamasinantsika io tsy azotsika entina midina amy rehefarehefa amy tany ka afangarotsika na apetrakintsika amin'ny loton'izao tontolo zao. Ivavaky sika Jesoa misaotra anao zay fa tianao sary-piaro amin'ny fahamasinanao zahay, tahaka anao sary-piaro amin'ny fahamasinanao. Fahamasinanay de notovozinay avy taminao dia misaotra Tompo fa ny asan'ny fanahinao masina izay aty anatinay no atsapahanay fa masina sy tanteraky ianao ary ny fahamasinanao de iainanay isan'andro. Tompo de mivavaky izahay, omeo saina endry afaka mandanjalanja, meo ny fahazavan-tsaina avy any aminao mba aizany mitandrina ny fahamasinana aty anatinay. Ampianaritra Tompo mba hitondra tena tsara, ametraka ny aja mamboninahitry ny namanay ho zava-dehibe, ametraka ny aja mamboninahitry ny fiangonanao ho zava-dehibe. Indrindra mihoatra noho zany ny aja mamboninahitra ao zay manjary voninahitry ny fiangonanao, manjary tonga eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao mba ho tandremanay. Aza velanao hanala baraka ny namanay zahay, fa terizo zay Jesosy mba hifanome voninahitra, hifanaja. Mamelany aloka raha toa ka nandray zahay tsy mahay mifanaja, raha toa zahay ka tsy mahatahiry ny fahatsaran'ny namanay, mamelany Tompo raha toa ka tsy tanterakay ny fitiavan-namana, fa ampahirezo kosa zahay eo amin'ny fiainana isan'andro mba ho vavolombelon'ny fanajana ny namanay, ny aja mamboninahitra zay arakitra ho azy reny. De misaotra koa noho am'izay rehetra nomenao anay am'ty atenatena ny herinandro, raha kofy ny ranao Jesosy zay mba ho feno fahamasinana trano, ary hitandriny zany fahamasinana zany satria sary-piaro am'zany ianao, amin'ny anaranao Jesosy. Amen.